mivavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra azy any an-danitro, misaotra betsaka anao indray izay nomenao an'ity fotoana androany ity. Tena resy lahatra izay Andriamanitra fa tena tia anay ianao, mikarakara anay ianao ary mahalala hevitra hatrany hatrany hieverana anay, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza izany. Da io indray Tompo ny fandarana, da io ny tsirairay avy isambatan'olona mba samy azo anjara avy amin'ny alalan'izany teninao izany, ary rakofy amin'ny rahanao izay Jesosy eo, rakofy amin'ny rahanao ny fandarana izay atao eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo, amen. Za tokoa dia olona nenatao amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Maro ny zavatra izay niainako ary nikejany zavatra maro izay namaritra toy ny fifohana, fidorohana, fimamona, fijangajangana. Tamin'izany ry havana dia tsy mba nisany hoe olona nalalan'izany Andriamanitra zany fa mivavaka ihany, fa mivavaka ara-pomba. Ary mba mandeha ny olona mivavaka dia mba nisy mba tonga ny ampiangonana ihany koa mba manao ny foanaon'ny olona fa tsy natsapana inona na inona. Nandeha ry havana ny andro, nandeha ny fotoana. Rehefa tonga tamina teo amin'ny fahalehibiazana, ny sendra nahita tovovavy anankiray. Io tovovavy io tsy iza fa mivadiko. Izay nanambara izay ny taona asy ny nanambarany amiko ny amin'ny Jesosy. Tamin'izany ry havana dia mbola niteny ary nanamafy ny saina foha maneritreritra tamin'izany. Nilaza fa mba mivavaka koa izay fa aza mifampitarika fa samy manana ny Andriamanitsika. Fa ny Andriamanitra koa dia ohatran'ny Andriamanitrareo ihany. Nefa ry havana tamin'izany fotoana izany dia toa ny fombafomba fotsiny ihany le hoe ivavahana tamin'ny fiangonana taloha izay nisy any tena. Ary ina moa atao hoe fombafomba. Mandeha izay tamin'izany andro izany, tamin'ny fahatanorana, mandeha mamonjy alim-pandizana reny. Mandeha misotro, mifoka, miloka, migioka dia tonga ny ampiangonana dia mandray. Gaga ry havana fa tarihan'ilay vadiko taty aoriana hoe tsy mety ny lalana izay nalehanao iny fa andao tsy hanompan'i Jesosy marina tokoa. Dia ny tena moa izany niezaka nanandrana hoe ndao mba handramana vasoa dia mba misy fahatsarana tokoa ny amin'izany. Tonga tao amin'ilay fiangonana anankiray izay dia tamin'izany ny saina izany sy mbola hoe akory hoe hivavaka. Fa noho ny maha-olo-tianao amin'ny vadanao dia hoe mba hianeraka aminazy ihany. Kinandrony ry havana tonga tao am-piangonana tao anatin'ilay fiangonana ahako. Nazahako andeha hiaraka aminazy ao am-piangonana aza gaga aho fa nomeny plasy ary iny plasinao fa ianao lehilahy, ary iny plasinao fa eto plasinay fa izay vehivavy. Dia ahoana ro azy zany fiangonana izany. Teo nefa ry havana nandeha nitoriteny. Vao nanomboka niditra voalohany fotsiny tao amin'ilay fiangonana ahako ny zavatra tsapako voalohany dia ohatrany hoe za mihitsy no nilazana sy nanambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe ilay pastera teny am'Pilipitra. Nilazany fa ianao mpanota io, ianao mivelona aminatin'ny fahotana io raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia mianjy anao ny elo. Dia magaga ihany ary vany hoe ahoana koa ary zany zavatra lazan'ity pastera ity izany. Nandeha ny andro ry havana, nandeha ny fotoana, nanandrana foana, nandeha ny toy ny lahady, ny toy ny fotoana dia ny toy ny sakalady zany taona ny fiangonana foana izay ary mijery hoe mba andehandreha mba hoany amin'ny lahady heriny. Gaga ry havana fa mbola nilazana ihany ilay noho ny amin'ny fahotana. Ianao na tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia ny elo miandry anao. Za ry havana tana fiangonako taloha izay nisy tsy mba nahalala an'izany. Fa amiko hoe rehefa makany am-piangonana ka ninona atao dia makany an-danitra foana Fanahy rehefa rahatr' izay. Taty aoriana nefa ry havana nalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nalala ny amin'ny Jesosy dia mba nerika ary nitodika. Hoe sao dia mahalala makany amin'ny fahavezana marina ty lalako ity. Tiako aloha ny manambara aminao fa teo amin'ny taona ray sy roa arivo teo izany fotoana izany. Ary tamin'ny taona io nanomboka tamin'ny vadiko ahako. Teo amina tsonga matoa hoe 10 volana embolana teo izay fotoana izay. Rehefa niaraka taminazy ahako dia mba natsiary moa ny tena hoe mba sao marina dia mba diso ty lalana izay nalehako ty tany amin'ilay fiangonana taloha. Naselin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa fomba fandraisana an'i Jesosy dia ny fialanao amin'ny fahotanao. Ahoana zany? Ialana zany ny sigara, ialana ny toaka,
ilana fizangasangana ilana fahazalan-dratsy tena nialana le izy tsapa ariavana fa teo ariavana teo ampiarana ny zava-dratsy zay nataoko dia efa nahatsapa sahady fa olona afaka satria tamin'izany tao anatin'ny filokanana tao anatin'ny forana fidorohana dia efa nahita sady fa izaho ty tao anatin'izao zavatra nataoko reo tena olona ohatrany hoe olona nandevozony zavatra tena nahatsapa mihitsy hoe tena mifatorona tao anatin'ny foana ariavana tao anatin'izao zavatra nataoko rehetra reo tao anatin'le fiainako taloha dotra mahatsiary ohatrany hoe tena zareza no tena miaina eto an-tany fa rehefa tena tafalany tamin'isy ariavana nahatsapa mihitsy hoe tena olona voageja avokoa ny olona zavatra tsy manao sisa ny olona zay tsy manao sisapon'Andriamanitra teo riava dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra ny tena ary nahatsapa fa ratsy ny fahotana tamin'izany efa tamin'ny taona ray sy roa arivo io mbola eo ihany moa zany le hoe mbola mahazaza toetra tamin'izany satria tamin'izany nandeha teo amin'ny faharoapolo taonako teo rehefa tonga le fotoana tenena mivadika anahy ndao tsy tena hivavaka ndao tsy no tena hivavaka dia mbola eo ihany zany le mba ampony mahalehilahy hoe ianao vehivavy fa za lehilahy ianao ny tokony anaraka anahy fa tsy za ny tokony anaraka anao zay zany tao anatin'ny saina fa tsy sany tena le vehivavy moa tamin'izany fa ohatrany hoe mba raha ny ambony tena ihany dia mbola sy nandroboka fa mbola nisy ihany zany ny zavatra fahazaran-draso mbola namatotra tamin'izany nefa ny nandeha ny andro nandeha fotoana tena nahatsapa fa tena hoe tiany Jesosy ny tena raha mivady no ny teny na ny manodidina no ny teny nataotsy hoe le mpanompon'Andriamanitra zany teny amiko tamin'izany dia tsy mba hoe nanaitra anahy fa ny zavatra nanaitra anahy ry havana dia ny zanako lamatoa narary ary raha narary izy tamin'izany andro zany naretina nahazo anazy tena hoe aretiny ratsy ina mozy no teneniko amin'ireo ma hoe aretiratra le aretiny ratsy tao amin'ny fony ry havana nisy nana sy raha teo tamin'izany koa moa zany ny tena tao anatin'ny teo hoe fitediavana dia nanana vola nampiasana ny vola nampiasana daholo ny zavatra hoe azo atao ny tsabona amin'ny marary nefa ry havana lany ny vola lany ny zavatra rehetra dia tany amin'le vato ho any teny neny inona ataontsika fa zazakely sitrana atsika nefa miasa irana inona ny atao dia nitiana mba nyteny le vato moa tamin'izany dia hoe andao izaho sy anao ho any ammpanompon'Andriamanitra andao tsika angatapavaka any tonga tany mbola gaga ry havana fa mbola zany le mpanompon'Andriamanitra hoe enao mbola misy ota mamaritra anao ka tiany Andriamanitra hitodika amin'ny tanteraka ianao dia ny zanako ao nataon'Andriamanitra fitaovana tena andresina lahatra amin'ny fonao fa tena mibebainao dia tena mialahy amin'ny ratsy zay tenao dia hoe mbola mamaritra anao teo ary havana tena nitodika hoe tena marina zany mbola namaritra anazy zavatra zay tokony mbola tsy ataoko niala tamin'ny fahotana lazako aminao zany fahotana namaritra anazy zany fa mifijangatsangana niala ary nahatsapa mihitsy nialako hoe tena ialako izy ty fa tsy mahasoa voanaka vo niala ary havana ataontsika hoe tao anatin'ny andro talata tena tsaroko misy andro zay nanontany dokotera aloha ny lahady no lady talohan'io talata io dokotera mahazy le dokotera nitsabo an'ilay zanako ahoana mahazo an'ity zanako ity fa mba manontany any toe-pahasalamany laza sy nanambara izy fa mitsabo no anay fa ny zanakao raha misy olona ataontsika hoe olona 10,000 eto Madagasikara dia ny zanakao atao hoe roa amin'ny zanakao ihany no marary an'io aretina mahazo azy io fa mitsabo no ataonay teo le havana dia nanatoro-hevitra tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra moa tamin'izany dia tena mibebaka ry havana talata ny andro ary niteny le mpanompon'Andriamanitra tamin'izany raha tena mibebaka anao androany na dia ny ampitso azo zanako dia n'Andriamanitra manasitrana an'io teo ry havana dia gaga alao mba andramako farany zanako ve nao sitrana mifibebahako ve nasitrana azy ndeha ataoko fa mahasoa azy zany sady salama ny zanako tena mibebaka ry havana ary tena voninahitra ho an Jesosy nylazako aminao fa laka misy ny andro nasian'ny dokotera nojy zay salama ny zanakao izy fa inona ny nataonareo za moa tsy niteny satria dokotera zany araka mamanam-pahaizana azy dia tsy dia hoe marina aminao zany hoe Andriamanitra zany teo nanomboka teo ako tena hoe tsara zany Andriamanitra zany tena tsara fa tsy ala amin'Andriamanitra tsony ahako fa ndeha anompo amin'Andriamanitra amin'izay
teny ry havana dia nandeha ny andro nandeha ny fotoana sitrana ny zanako salama tsara rehefa nefa nandeha mandeha ny ora nandeha ny andro nandeha ny fotoana dia ohatrany somary sitrana dia efa tsisy tsony ny problema fa afaka letina zavatra tena hoe tena narary teo amin'ny tena dia ny zavatra anisy ohatrany hoe nisy fotoana nandalo fangatsiahana kely indray satria zany hoe nafana benao tamin'ilay voalohany dia tena natsapahako misy hoe Jesosy tena te hiantso ahy Jesosy tena te hamonjy ahy tena nandea ty misy aho azo manontolo tsy ny ampahapahampiainako dia ohatrany varim-bahina kely ry havana dia somary nisy fotoana niverina tamin'ny fiainan'izao tontolo izao kely indray satria efa mangatsitsika teo ry havana no fitaovana indray le vadiko ny teny dada zao zavatra nisy problema nandalovana indray zao mivaolana any amintsika isanao dia fiverina tsy isanao amin'i Jesosy ihany zaho tsy teny hoe enao fa isika isanao satria raha miteny hoe enao aho izy dia manilika hoe enao re zany no manota fa ataoko hoe tsika isanao teo ry havana dia nanapa-kevitra anay ataontsika Mivavaka fa ny zara tena nahagaga teo amin'ny tamin'ny fiainako ry havana dia zao rehefa nisy ny fibebahana natao dia misy mifahagagana tena ohatrany hoe tena hitananao ny amin'izany mihitsy satria maro ry havana fiangoana amin'izao fotoana izao milaza sy manambara aty aminay misy fahagagana aty aminay misy fanasitranana amiko ry havana zany tsy marina zany fa raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotanao ianao zay Andriamanitra vao manasitrana anao ka noho izany ry havana dia manintana anao ihany koa mety misy ny zavatra maro zay mety hoe mangejana mamaritra anao ny zavatra nambarako sy tenanako anao ankehitriny dia zao hoe dia aloha ny tenanao ndrao misy ota mamaritra anao na ota mangeja anao fa zany ny sakana tsy idiran'Andriamanitra fitain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety mitenanao hoe zange efa zao za manao salama zao Andriamanitra ry havana tena mijerina tsy hiporiam-piainantsika madinika amin'ny fiainantsika dia tena jerevany aoka tsy isanao mba hiala amin'ny atao hoe fanamarina tena hoe za efa marina za efa zao fa zany koa ry havana nisan'ny zavatra anankiray namaritra anahy tamin'izany raha nisy ny zavatra efa manompo an'Andriamanitra zany dia efa tao anatin'ilay hoe sahan'ny tompo dia ohatrany ny hevitra tena hoe efa masina be efa marina be dia efa varindrina fotsiny teny ka nanjony ry havana rehefa misy ny olana dia nahatsapa misy hoe efa hotana zany le fanamarinako tena hoe za efa masina za efa marina ohatrany hoe nandeha zany mifangatsiahana ohatrany lasa nangatsitsika dia hoe zange efa manana Jesosy fa na tsy mivavaka za tsy probleme na tsy mivavaka za tsy maninona fa tsapako ry havana fa namonjy ahy Jesosy tena tsapako fa tena tia ahy Jesosy ankehitriny ry havana tena faly amin'ny lazanao fa tena tolotro ho an Jesosy feno ny fiainako ary mandrapatapitro ny fofonaiko anazy ary mantinanao ihany koa Jesosy rehefa mitahatsika isanao tsy hoe fitahinara-panahy eo fa afaka mitany fitahinara-nofotsika isanao ihany koa izy inona moa lazako anao fitahinara-nofo teo amin'ny fiainako ry havana tamin'izany 2001 izany za sy mivadiko ny asa taman'olona izay rehefa ny asa taman'olona izay dia tamin'ny fotoana nanomboana ny fiainanay nivadiko nikarama-farany hoe 300 isan'andro za nikarama-500 isan'andro tamin'izany any mba tena ohatrany hoe mba zatra nampaherana tao amin'ny tokantranoko ry havana dia zao hoe tafahala tamin'ny ratsy ahako mivadiko mampahery ahy na dia kely aza data ozy ny karamatsika isanao mahavelona tsika isanao efa misy fitahin'Andriamanitra fa andao sika nompo an'Andriamanitra fa mahavelona tsika isanao reto dia fa ahoana hoa matsy azy tamin'izany satria moa zany tamin'izany izy efa ela ny lohana atao anatin'le hoe fanompoan'Andriamanitra fa ny tena olona mbola voanitarisina dia nahatsapa mihitsy hoe izy no mitarika marina ry havana ohatrany hoe mba mahamenatra ihany zany hoe lehilahy tarisim-bavy zany fa na raha ny amin'ny fanompona ry havana tena tiako milaza aminao fa raha tena mivavaka mivadinao na vehivavy azy izy arao raha fantatrao fa mahavojo ny fanahinao fa so ianao dia manana ny hevitra hoe za lehilahy nefa ny any amin'ny lalandiso ny alehanao sa rehefa natao anatin'izany mihitsy satria ina moa noteneko hoe lalandiso zay niainako tamin'izany andro zany zako ry havana dia 20 taona efa vita communion
efa nandray fanasan'ny tompo efa nefa ny fiainako tamin'izany tsy mitotalitali fiainana mihitsy aho fa zay ataoko dia mety daholo fa tonga maina dia lasa ndray aho mikofesy lasa ndray aho manao zatra tokony tsy ataoko nefa ry havana ankehitriny nahatsapako rehefa tamina fiangonana anankiray ry havana dia tsapako fa ay za ty raha mihinana tsy amperitrentana amin'ny fanasan'ny tompo dia eloko ao aka iny zavatra fifananako any fanasan'ny tompo iny teo ry havana natsapako fa tena sary-piaro amiko sy sary-piaro aminao Jesosy ka noho izany mangataka aminao ihany koa andaotsika hiala amin'ny ratsy andaotsika hiala amin'ny fahotana fa zany ny tena fomba hitain'Andriamanitra asy ianao zany ny tena hoe fomba fibebahatsesanao fialatsesanao amin'ny ratsy tena fomba hitiavan'Andriamanitra atsika asianao aoka tsy esanao tsy hamita tena mihitsy mandrakariva hoe mety misy zavatra mahazo na misy zavatra mety hoe mety tsapanao fa marary eo amin'ny fiainanao andao tsy nao hibebaka foana aloha natao voalohany andao hibebaka fa mety fibebahatsesanao no tena fanasitranao amin'izay mety hoe zavatra problème amin'ny fiainantsika isanao teo ry havana tamin'ny fotoana lavalava fa miala tsiny fa ohatran'izay somary misy fandinganana kely ihany raha nikaraman'izay ambany zay vady dia niteny taminahy le vadiko tsika isanao tokony mba mahana tany Fanahy tao zany voly atao ampelatany sesanao Andriamanitra mahay mitady-tsesanao amin'iretsy zavatra kely reto nisy olona ataon'Andriamanitra fitaovana ry havana tamin'ny faritra anankiray tany amin'ny faritra Tosy tany manana tany aho izy fa nareo roa ve mba tia hanana tany dia fa ahoana ma mahatsy an'ilay olona dia tena fagaganana nataon'Andriamanitra mihitsy ilay izy manana tany aho izy fa hoeto amin'izay fahefanareo fa tsy maninona fa io tany io izy ho simba sy ho very fosiny eo fa rehefa misy mipetraka eo dia mba azo antoka fa mba nanana za mahazo vola aminareo ny tany koa amin'izay mba lasa anareo veo ahy dia teo moa ilay vadiko dia niteny taminazy hitanao dada zany ny fitain'Andriamanitra fa famitenanao foana mila mahatoko tsika mila mahatoko tsara dia ianao amatsy azy nanaraka ihany zany dia sady malaka ny tompo ihany mba mianatra ny fanarahan'dian'i Jesosy ihany koa tamin'izany teo tany ray ara tamin'izany no vidiana ampanitry tena ame lehibe no lazana an'izany teny dia ozy ilay olona taty aoriana ampivo ray ara indray fa vita ny volanareo ampivo ray ara indray teo dia efa telo ara dia gaga Jesosy eo tena mahagaga marina ianao fa mihainy zavatra rehetra tokoa fa tena marina ny voalaza ny teninao tany am-pota zany laza zany tena tamin'izany moa tena hoe tena tsy haiko milaza anazy hoe mibitaka ny amin'i Jesosy mihitsy tena mifaly dia teo da azo le tany zany tamin'izany dia teny tamin'ilay vadiko indray tany eny azo ny tany ay ndatsika briko fa tsy aisanao amin'io tany io ngai iny tsy trano raha tsy misy zavatra mitsangana eo amboniny fa ahoana nataontsika trano azo sa trano inona ao nataontsika eo amboniny da mahatoky an'i Jesosy tsika fa Jesosy manao fagagana fona amin'ny fiainantsika isanao dia ina ndray zany nataontsika isanao andao ndraitsika hivavaka raikitra indray mivavaka natao mivavaka niteny ndray avana le mpanofo-le tompo tany iny niteny sanambana niteny laza fa misy tany ray ara izy eo amin'ny tany eo ambany io tany briko fa manaovanareo briko eo Jesosy eo tena mahagaga ianao tena tsy takatra ny saina fiasan'Andriamanitra dia teo rehefa nahita le tany anaovana briko zay meny le tompo tany fotsiny natao teo ny briko atao inan'izay indray zay rehefa avy eo natao ny briko nadiny amin'ny briko tena lazako zava-mahagaga tsy takatra ny saina ianao hoe tambaly ve isy vantolampy eo ambanin'ny tambaly io tambaly io ry havana tena hoe tambaly dia natao ny briko azo ny briko rehefa azo ny briko iny nisy vato mipitra atao anatin'ilay tambaly nalana ny vato ambanin'ilay tambaly navita mivoditran'ilay trano tena hoe dia rana Jesosy fa asa mahagaga ny nataony teo ry havana tena natsapa fa tena tiany Jesosy ahako ary tsy ny fanahako ihany ny tiany ovonjena fa na dia tsy ny fanahako ihany ny tiany hoe hotahina fa na nofoko na ny fiainana mianakavy kely aza teo ry havana dia tena zavatra mahagaga satria rehefa nitony ihany nandeha ny andro nandeha ny fotoana
manangataka tamin'ny tompo Jesosy io manompo anao zay a manao ny sitraponao inona Jesosy mba mangataka zay kisazana eo anatrihanao zay a eo amin'ny fiainanay tena mpanaditena rehefa zaka aminao fa anatrano zao tsy mba fiara kely aza na kely dia mizana voninahitra ho an' Jesosy hoe meny anay zany eo rehavana n'ity isairana saina mamaneritreritra ao hoe mety manaraka an'izao fandarana zao ianao hoe mba mety ho ten'Andriamanitra tokoa avy ahoana fomba mba tain'Andriamanitra fa akoa rehavana mifatatrao fa rehefa manompo an'Andriamanitra dia misy ten'Andriamanitra anankiray miteny hoe tiako zay ty a rehefa ten'Andriamanitra ianao a dia Andriamanitra ihany koa ty anao fa misy ten'Andriamanitra koa rehavana miteny hoe tiako zay ty a fa zay fahatrapana mavoano afabaraka ianao raha miteny hoe za tsy hivavaka za tsy hanompo an'Andriamanitra ao koa fatatrao vitanao eto nge rehavana ho vita ihany eto ho vita ihany samy ively eto daholo ny olombelona rehetra fandray androany fantara fa tsy maintsy ho faty a tsy maintsy ho faty ianao tsy zava-matahotra akory zany nefa misy mampatahotra ihany raha mahana an' Jesosy ianao a tsy mampatahotra no mamineo mifaty zany fa raha tsy mahana an' Jesosy ianao dia fataro tsara rehavana fa rehefa tsy mivavaka ianao fatyatoka ho anao ihany zany fahasombana ho anao ihany noho izany rehavana dia mitarika anao sady ankehitriny hoe raha mbola tsy mahana an' Jesosy ianao hoe raisy Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana fa mahasambatra sy mahampity anao zany ary na ohatra koa azy nao mivavaka amin'Andriamanitra hoe mety hoe tsy mahana ny zavatra mety hoe fitahin'Andriamanitra amin'ny ara-nofinao a aza-kivy ianao fa ny ara-panahinao fantarina fa eto anao mety tsy mahana fa ao an-danitra ao a misy zava-dehibe fa no mahana Andriamanitra ao anao tsika isanao samy manantenany amin'izany nefa ny aloha fa fataro tsara fa ty asy anao Jesosy tena zanakalahy tokan'Andriamanitra nalefa no mba hamonjy asy anao tena zava-dehibe zany ary zava-mahakaka rehavana zany fa andresesanao nompo an' Jesosy hivavaka tsika amarana ny fotoana ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra zay any an-danitra misaotra betsaka anao zay noho ny fahasoavanao sy ny fanondram-ponao mbola nomenao ty fotoana androany ity mbola hahafahanay Andriamanitra mivavaka sy nanovo hery nanovo fahalalana satria tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana hoy ny teninao dia misaotra betsaka ny amin'ny fahamarinany teninao ianao ny hitantana azy sy hivimbina azy any amin'izay toerana misy azy rehetrarehetra any arovy izy tompo voninahitry ny anaranao misaotra indrindra tompo fa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sanatanterana zany vavaka sy fangatahana izany misaotra tompo amen.